De danany tombo amintsika rehetra izay manaraka hatrany an'izao page Facebook izao Pasteur Tovo zay manaraka ihany koa ny chaîne ao amin'ny YouTube zay mety manaraka ihany koa ny page Mana Isanandro. Faly hatrany izahay ary misaotra ny tompo mandrakariva ny mifahafahantsika mbola mifampizara tahaka izao satria tena tombontsoa aza mieritreritra ianao hoe ho anao rery ihany fa ho anay ihany koa satria samy mandroso daholo na ny mpizara na ny zarana izany. Iaraka iain'ny afatra ny tompo indray sika amin'ity andro anio ity raha azonao atao dia andaontsika mba hiaraka hivavaka. Raha tena tsy afaka ianao dia anaraka sy hiainy fotsiny vavaka izay ataoko ianao anio. Raha ny masina tsara indrindro dia mbola faly mankasitraka sy miravoravo eto anatrehanao indray izahay amin'ity andro anio ity. Faly satria mbola afaka ny hinana eo an-kianjanao ary afaka eona eo amin'ny tempolinao sy eo amin'ny fiangonanao. Ny tempolinao dia tsy vatatrano, tsy rindrina efatra, fa ny fiaona ny piralasi ny penadamo amin'ny tompo tahaka izao ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Dia misaotra indrindra Jesosy fa afaka ny aino anao izay anio ary tena mivavaka mifoko rehetrarehetra mba samy azo famangina daholo amin'ny alalan'ny teninao na izao izay tory na ny mpiaino sy ny mpanaraka an'izao tambazotra izao izany amin'ny anaran'i Jesosy naovanay izao vavaka izao. Amen. Eny raha lasenabavy amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany isika izay ahafahantsika mifampizara amin'ity andro anio ity. Filazany tsara ny Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra no hojerentsika anio. Aminaran'i Jesosy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia atao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia atao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra rehetra izao na dia ray azy. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Jaona toko 5:7 amby 30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dinianareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao amin'ny soratra masina zany no anananareo fiainana mandrakizay. Ary ireny no manambaray kanefa tsy mety manatonay ianareo anananareo an'izany fiainana izany. Zavatra izay ifampizarako aminao zany amin'ity androandroany ity dia ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra ary ny fahafahantsika ny teboka voalohany zany dia zao hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra aloha azavaiko anao ny heriny puissance de la parole de Dieu. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra ary ny zavatra faharoa izay fampizarantsika dia zao hoe tsika dia mila miara-miaina amin'ny tenin'Andriamanitra io. Zay zany aloha le zavatra raha materialy rehetrarehetra, zavatra materialy zany vita teo. Any amin'ny famoronana, tenina moronana n'izao tontolo zao. Mila mirakla tenina naovana an'izany. Mila fanasitranana sy fahagagana sy fananganana maty. Tsy misy zavatra hafa. Tsisy zavatra hafa fa tenin'Andriamanitra dia ary daholo zany rehetrarehetra zany. Izy no nisy mpiainana ary raha tsy izy tsy nisy ary ny zavatra rehetrarehetra zay misy eto amin'izao tontolo zao. Eo amin'ny materialy zay. Eto amin'ny tontolo ara-panahy indray mbola ny teny ihany no mitondra ny zavatra rehetrarehetra. Ny teny ihany no mitondra ny zavatra rehetrarehetra. Ohatra tsotra nomeko anao. Nisy fotoana nisy lehilahy anankiray raha tsy diso aho lioka toko 7:10 tantaran'i Zakaiosy izay efa fampiresantsika teto. Rehefa naniry sy nangetahetan'io Jesosy Kristy io Zakaiosy. Zavatra nitranga zany dia zao hoe misy Andriamanitra niasa tao am-pony Zakaiosy. Misy fanan'Andriamanitra miasa ny am-pony Zakaiosy. Ny fanahy sy ny teny mantsy miaraka foana zay mampatonga le hoe ateraky ny teny ateraky ny rano sy ny fanahy. Jaona toko 7:5. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Ny rano dia ny tenin'Andriamanitra ary ny fanahy dia ny fanahy masina. Niasa tao am-pony Zakaiosy sy ny fanahy masina aloha voalohany indrindra. Rehefa niasa tao am-pony Zakaiosy sy ny fanahy masina, tsapany fotsiny le izy. Eniny fotsiny le izy hoe misy etaeta ny anatiko any. Ny etaeta tsy mahavonjy olona fa ny etaeta dia fitaovana anankiray izay ahafahana manatona an'Andriamanitra, izay ahafahana
afahan'andriamanitra fiatomboana hetsika avy amin'andriamanitra ho amin'ny olona anankiray. Rehefa nisy etaeta tonga tany anatin'ny Zakaiosy tany, te ahitan'izay Jesosy izy, dia inona ny zavatra nitranga nianika teny ambony hazo Zakaiosy, nanao tsinotsinona mihitsy izy no mahalehibe ny mpamory rehetra sy ny sisa rehetrarehetra, dia lasa izy nianika azo. Veritsika reny tantara reny hoe Zakaiosy tena olona mahafinaritra, tena nanana inisiativa, nanana fanetretena sy ny sisa. Fa asan'ny fanamasina reny, fa tsy asan'olombelona. Rehefa niditra niasa tao anatin'ny Zakaiosy ny fanamasina, rehefa niasa tao anatin'ny Zakaiosy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanany, lasa izy nianika azo. Rehefa nianika azo izy dia zao ny zavatra nitranga toy an'ilay izy. Tsika zany mijery eo amin'ilay teny izay mitondra fahavelomana. Zao ny zavatra nitranga tao anatin'ilay izy. Eo amin'izay zany Zakaiosy mianika an'ilay azo dia nandalo teo an-dalamben'i Jeriko Jesosy. Rehefa nandalo Jesosy dia zao nambaran'i Jesosy taminy. Midina faingany ianao ry Zakaiosy, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Jesosy zany lay teny. Midina faingany ianao ry Zakaiosy, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Tonga lay teny. Dia lasa Zakaiosy nidina faingana. Rehefa nidina faingana izy dia niantrano tao an-tranon'ilay teny. Dia tsy iza fa Jesosy io tenin'Andriamanitra io. Io lay teny velon'Andriamanitra, io lay teny mitondra fiainana. Ary tamin'ny fotoana Zakaiosy napiditra an'io Jesosy io tao anatin'ny tranony, dia tonga tao anatin'ny tranony Zakaiosy ny fiainana. Rehefa tonga tao anatin'ny tranony Zakaiosy ny fiainana dia nanomboka nyresadresaka teo izy Jesosy, tsy fantatritsika zay fampiresahany teo, fa ozy ny olona izay mpivavaka, ozy ny olona izay mpanaraka fombafomba mpivavahana, lasa netrano any amin'izay lelam-panoty izy. Fa Zakaiosy nitsangana ka nanao indro tompoko ny atsasaka fifananako dia omeko malahelo ary zay azoko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatrena. Ozy Jesosy taminy anio ny tonga amin'ity trano ity famonjena, satria izy koa dia zanaky Abrahama. Niditra tao an-tranon'ny Zakaiosy lay teny, niantso azy lay teny. Ozintsika hoe teo tsika niresaka zavatra ara-materialy, zao tsika hiresaka zavatra ara-panahy. Ny teny tamin'ilay teny anio no tonga amin'ity trano ity famonjena. Inona dika zany? Tafiditra le fiainana, izy no nisy mpiainana. Zao zany zavatra tiako ambara aminao amin'ity androandroany ity. Ninona fanambarana tenen'ny olombelona, ninona hetsika ataon'olombelona rehefa tsy miteny ilay Andriamanitra teny, rehefa tsy mivoaka ny fanambaran'Andriamanitra, dia mijanona ao amin'ny fahafatesana ny olona. Be dia be ny olona naheno an' Jesosy Kristy tompo teto amin'izao tontolo izao hoe. Rehefa mamaky ianao ny boky Mateo 5, tia ny olona miaino an' Jesosy, satria izy dia tsy tahaka ny fariseo sy ny mpanorandalàna, fa ny teny toy izay manana fahefana. Tia ny olona le miaino an' Jesosy misy autorité, tia ny olona le miaino zavatra be dia be. Fa zao izy ireo tsy naheno an'ilay tenin'Andriamanitra. Averiko, fa izao izy ireo tsy naheno an'ilay tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy naheno an'ilay tenin'Andriamanitra izy dia tsy tonga tao amin'ny fiainana, satria ny fijeriny an' Jesosy dia mpaminany, satria ny fijeriny an' Jesosy dia olombelona, zanaky Maria, zanaky Josefa, eto aminay ny rahalahy, Jakoba sy Jodasy sy ny namany rehetrarehetra, anaran'ny rahalahin' Jesosy daholo zany fa tsy Jodasy Iskariota tapamadika azy akory, fa Jodasy rahan' Jesosy. Eto aminay zany rehetrarehetra zany, nino ihany izy ireo no ny famantarana hoe mety tenina rangahy spesialy ity matoa misy zavatra tahaka izao, misy miracle ohatran'izao. Fa izy tsy nino an' Jesosy teny, izy tsy nivanginy ilay tena mitondra fiainana, dia inona ny zavatra nitranga? Mijanona ao amin'ny fahafatesana ihany izy rehetrarehetra. Zao ny fanambaran'ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jaona 5:7 zaraintsika teo. Dinihinareo soatra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay. Reny ny manambaraka nefa tsy mety manatona ianareo mba hanananareo fiainana. Ny zavatra mahagaga ao anatin'ny tantara ity, raha tsy nanatona an' Jesosy, raha tsy nanatona an' Jesosy ireo olo ireo, ahoana moa no ahafahany miresaka amin' Jesosy? Fa tena nanatona an' Jesosy ireo. Fa saingy zao, ny fony tsy vonona andray ny fanambaran'i Kristy. Ny fony izy mitady fiainana, fa ny fony tsy vonona andray ny fanambaran'i Kristy. Ny fony tsy vonona andray ny teny izay ambaran'i Kristy. Efa misy zavatra be dia be mifantsika sy mipetraka any anatin'ny ati-dohan'ireo olona ireo. Dia tsy nafa ny karazana fombafomba mpivavahana. Za tena miresaka amintsika mihitsy raha voafeny zavatra be dia be mifantsika any anatintsika any. Ohatr'izao ny finoanay, ohatr'izao ny fandresen-dahatra ay, ohatr'izao ny nampianarina anay, za fa vitan'izao, za fa vitan'izao. Ny apôstôly Paoly nge raha lasa nabavy efa apôstôly. Fa zao lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokin'ny Filipianina 4, ataoko toa mbola tsy nahazo akory ny tenako izy.
ataoko tony mbola tsy tanteraka, ataoko ohatra mbola tsy nandraina inona fa ny any ataoko manadinony any arino banjina ny eo aloha. Inona moa ny dikan'izany na dia efa nandray fanambarana be deaibe ary aho zy ny apôstôly Paoly, sa mbola naona sy mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra foana, sa mbola mila lay teny fanambaran'Andriamanitra. Za te resaka aminao n'ity androandroany ity, tapitra aloha zany le resaka materialy ato, mety mbola iverina kely eo ihany tsika rehefa avy eo. Za te resaka aminao n'ity androandroany ity amin'ity apahany ara-panahy ity. Raha ohatra ianao ka mbola miziriziry foana ao anatina ny fanomponan'Andriamanitra raha lasaina bavy, raha vao mbola miziriziry foana isika ao anatina tontolona zavatra efa fatatsika, zay na tonga ny tenin Jesosy ny laza hoe miverina ohatry ny zazonareo aloha vao mahita ny fanjakan'ny lanitra eo. Be deaibe n'olona miziriziry be fotsiny ao anatina tontolo mpanompoana hoe za zao, za fa navitadingany ohatran'izao, za vita n'ity, za tamin'ny anina natao batemy batisa, za confirmation, za zao, za. Raha mbola tsy nandray an'io teny io ianao dia tsy misy fiainana ny anatinao any. Ary mipirofo ny tsy fisym-piainana, mivavaka ianao fa tsy maheno ny fiasan'Andriamanitra ny anatin'ny fonao. Misy olona mivavaka, mahita miracle, mahita zavatra be deaibe, fa ny fony maina. Ny fony maina. Be deaibe ny olona mivavaka fa maina ny ao anaty ao, maina karakaina, tsy misy fifaliana, tsy misy fiadanana, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny fikorontanan-tsaina mandrakariva, satria manina tsy misy fanambaran'Andriamanitra ny anatinao. Tsy misy fanambaran'Andriamanitra, tsy miresaka aminao Jesosy. Mialatsiny fa zay mihitsy le izy, tsy miresaka aminao Jesosy. Natao hoe Andriamanitra miresaka amintsika nge tsy baiboly vakiny. Zay ny fahazoan'ny olona be deaibe anazy. Tianao hiresaka aminao Andriamanitra vakiny baiboly, afaka mamaky baiboly be ianao, afaka mamaky ny rehetrarehetra ianao ary tsy fahadisoana mamaky baiboly. Tena tsara zany. Fa mila ao anatin'izany tontolo rehetrarehetra zany mila maheno an'Andriamanitra ny fisofinao ara-pana. Tsy hoe manondronondro an'ity dia ity le resanako fomba fanao fotsiny le izy, fa le sofina ara-pana mila maheno any anaty any zany atao hoe sofina ara-pana zany any anatin'ny fo any. Mila maheno ny kasika, mila maheno an'Andriamanitra miresaka. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza eto, tinihinareo soratra masina. Be deaibe ny olona mandinika soratra masina. Be deaibe ny olona te halala fotsiny an'Andriamanitra, be deaibe ny olona feno bagage be ara-baiboly sy ara-teolojia sy ara-filozofia sy ny tsy fantatro rehetrarehetra nianatra mandritry ny amapolo taona ny maro sasany. Fa tsy nivangian'Andriamanitra ny fony dia tsy misy fiainana ny anatiny. Amin'ny fotoanany olona, ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Genesis toko voalohany any hoe, ary tamin'ny voalohany Andriamanitra ozy izy nahary ny tany sy ny lanitra, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary ny aizina ny tambonin'ny lalina, ary fanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Ty zany le zao tontolo zao, le tany voarakitra rano. Dia ina zavatra nitranga? Nambomba tambonin'ny rano ny fanan'Andriamanitra. Nanarona n'ilay tany izy zany. Rehefa nanarona n'ilay tany izy dia tsy fantatra hoe afrina izy nanarona ny tany tao, mety amatapitra isan'ny taona izy nanarona teo foana. Inona ny zavatra nataony? Niandry izy ny fanambaran'Andriamanitra. Eo foana izy zany nijanona eo mandra-pahatonga n'ilay teny amin'izay milaza misy mazava. Dia nisy amin'izay ny mazava. Inona zavatra nitranga ao anatina tontolona fanompoana izay misy atsika, sy ao anatina fiainana izay misy atsika. Raha vao tsy maheno ny tenin'Andriamanitra ny olona dia mijanona eo amin'ny oeta io foana izy. Mijanona eo amin'ny oeta io foana izy. Ny atao hoe tenin'Andriamanitra raha lasaina bavy dia averiko eto, Andriamanitra miresaka aminao. Andriamanitra mikasika ny fonao. Andriamanitra manambara aminao sy mikasika ny anatinao. Zay no mitondra le fahateram-baovao tsy teraka indray zany ny olona amin'ny alalan'ny famakiana baiboly. Afaka mitory-teny sy mihaino tory-teny karazany arivo isika. Fa raha tsy mikasika ny fontsika Andriamanitra, tsy miresaka amintsika Andriamanitra, tsy nandray ny tenin'Andriamanitra tsika ndika zay, fa nihaino tory-teny. Mila hainao zany manavaka an'ireo zavatra roa ireo. Tsy mitovy ny mandray ny tenin'Andriamanitra sy ny mihaino tory-teny. Azo atao ny mihaino tory-teny, fa tsy voatery zay rehetra mihaino tory-teny dia mahare an'Andriamanitra daholo. Be deaibe ny olona manarivona nge ny olona novorian'i Jesosy teo atendrombohitra ny haino azy ny tory-teny. Rehefa nitory-teny teo atendrombohitra izy Mateo toko 5, toko 6, toko 7 nanambara zavatra be deaibe izy tamin'ny fanoarana. Miditra Mateo toko 13, voaka amin'ny mpamafy mba hamafy, nanambara zavatra be deaibe izy tamin'ny fanoarana.
fa tsy naheno tenin'andriamanitra reo olona reo fa jesosy nyresaka noen'reo olona reo. Inona ny différensa, inona tsy mampitovy an'izany? Tsy tonga tany anatin'ny fony reo olona reo ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra fa olombelona miteny fotsiny en'reo olona reo. Ohatry may ohatry mahafinaritra izy kosa aloha tena mahafinaritra dedidrindra ny sasa moa zany tena le mirakla ny tena zava-dehibe taminy. Vita le toriteny de le mofo iny ny tena tadidiny ny atriny aina na mety efa maty ary jesosy nahita azy niomby teo amin'ny azo fijaliana mino mihitsy afa maro na tsiary ty le rangana madika mofo tsisy matsiary hoe inona le nitenenina da matotoko fahenina ka tsao aloha fanjakana sy fahamarinany anampoanareo zavatra rehetrarehetra. Tsisy matsiary hoe inona le nitenenina da matotoko fadimy tiava vavao azy manenjika anareo, tiava fahavalonareo. Tsisy matsiary inona nitenenina da am'le matotoko fafito am'izany zay rehetra maheno an'izany teniko izany ka tsy makato de oarina am'le lahdala zay manorona ny tranony ao ambony fasika. Tsisy matsiaro zany, tsisy matsapa satria tsy voavanga tany anatin'ny fony le olona, tsy mahareninina izy any anatin'ny fony de tsy tonga ny fiainana any anatin'le olona. Sa zany tena te hiresaka amintsika ary te hizara amintsika hoe aza manompo amin'ny fahazarana fotsiny, aza manangona verset biblika be dehibe fotsiny, aza manangona toriteny be dehibe. Tsara ny mihaino toriteny tsara zany, tsisy miteny hoe ratsy zany. Aza manangona verset biblika tsara be mahita baibolin'olona tena feno soratsoratra, feno en couleur, feno enregistrement. Mahafinaritra be mahita olona manana cahier carnet misy ny étude rehetrarehetra. Fa fantaniko aminao androany nyresaka taminao ve Andriamanitra, nyresaka taminao ve Andriamanitra? Maheno an Jesosy miteny any anatin'ny fonao ve ianao? Fa rehefa tsy miteny any anatin'ny fonao Jesosy, zava-poana sy misambotrivotra daholo zany rehetrarehetra. Dinihnareo soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ahazoanareo fiainana. Mandinika ny soratra masina ainy fariseo tsenjery eny boky lalàna. Tandremo zao, ataovy zao, aza makatsy, aza makaroa, ty tandremana, ty avy ny tokony ataonao, ty avy ny atao mikôlakanjony ato. Tanan'akanjo moa tsy kôlakanjo. Eto amin'ny tanan'akanjo misy ny atao hoe filakitera. Jerena indray, ahoana indray ozy ny boky lalàna. Soratra daholo zany ary tsy mitondra fahavelomana. Zava-panano resako aminao ny atao hoe soratra dia zavatra ara-nofo, zavatra material, zavatra hita maso tiany atao hoe soratra. Tsy manambany ny baiboly tsy manambany izay voasoratra fa mijanona ho soratra ihany io. Ary ny soratra dia mahafatozy ny apôstôly Paoly, Korinthiana 2:7-9. Ny soratra dia mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Inona ny atao hoe fanahy? Kristy miresaka amintsika, Kristy miresaka amintsika. Raha mihaino toriteny tahak'izao ianao, henonao ve Jesosy miresaka aminao? Henonao ve Jesosy mitondra fiainana aminao? Be dehibe ny olona zao maheno, mahita koa tsika eny andalana rehetrarehetra eny, tianao Jesosy, tianao Jesosy. Be dehibe ny toriteny, tianao Jesosy, fa mitondra inona ny anatinao any zany? Maheno an Kristy miresaka aminao ianao. Rehefa naheno rehefa nitoriteny ny apôstôly Petera, boky ny asan'ny apôstôly 2, marihana amintsika eto fa tsy expérience ny toriany Petera, tsy verset biblika tany saina ny toriany Petera. Tsy fampitady izy hoe inona ny amelezako an'ireto olona reto, aiza ho aiza ny anaovana an'le izy, fa fanahy masina ny nampiteny an Petera. Zay le resako teny voalohany teo hoe misy ny asan'ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra. Reo dia tahaka ny mpivady. Fomba fiteniko ny atao hoe mpivady fa ny tena marina samy Andriamanitra moa zany reo. Ny teny dia Andriamanitra, fanahy masina dia Andriamanitra iray ihany reo. Tsy anankiroa reo, tsy Andriamanitra roa reo fa iray ihany. Ary miara-miasa ny teny sy ny fanahy masina. Rehefa miara-miasa tao am-pon'ny olona ny teny sy ny fanahy masina, dia izy amin'izay nisy mpiainana. Zao ny fanambaran'ireo olona ireo rerala. Ary ny olona ozy izy dia voatsindrona tampony. Inona nahatonga le olona voatsindrona tampony? Niasa tao anatin'ny fanahy masina ary niasa tao anatin'ny teny. Inona nahatonga le olona ao amin'ny asan'ny apôstôly 2, ngamba ny hoany amin'ny 7:70 any hoany raha tsy diso ana fa 7:70. Dia milaza izy, ry rahalahy, inona no ataonay voatsindrona tampony? Inona nahatonga an'izany? Naheno an'Andriamanitra miresaka izy ao anatiny. Niresakitsika amin'ity androandroany ity dia zao izy nisy mpiainana. Fantaniana petrakitsika amin'ity androandroany ity, ianao zay miaino mety efa mpanaraka an'izao afatra zao ianao. Efa tonga ao aminao ve le fiainana? Sa mamaky soratra masina fotsiny ianao? Sa ianao ty ambaran'i Jesosy ato amin'ny Jaona 5:7-7 dinihina reo soratra masina.
mpandinika soratra masina ianareo satria eritreretinareo fa ao no misy ny lalan'ny fiainana mandrakizay be deaibe ny olona e manao teoria an'izany e andriamanitra rery ny marina baiboly rery any marina raha teo any an-danitra ianao vakio ny baiboly nisy olona ndray mandeha nanatona an' jesosy izay efa fantatry ny tompo rahateny ao am-pony hoe enany ao am-pony ty zatovy latinany ataoko mba nitovaka eo fiainana hoana voasoratra osy jesosy zao ay ataovy zany de vitako efa vitako zany hatry ny fony za mbola kely vitany daholo zay voasoratra ao anatin'ny soratra masina na rahana fotsiny le izy zao voambara oke ataoko eo zao voambara ataoko eo atao ny rainao sy ny reninao ataoko zany aza mangalatra ataoko zany aza mitsiritra vadiny namanao tsy jereko mihitsy izy mba tsy tsiritako azy aza mitsiritra fananany namanao tena tsy andalondalo any mihitsy de am'izay tsy mitsiritra fananany ionona am'izay ananako asy ny sisa fa tsapan'le tovolahy ny anatiny any fa misy banga vitany daholo ny zavatra rehetrarehetra izay voambarany testamenta taloha fa tsapany any anatiny any fa misy banga tsapany fa tsy misy fiainana any anatiny any zay natonga azy nanatona an' Jesosy efa mifampitady tamin'ny karazana fanompom-pivavahana maro samihafa io fa tsapany tany anatiny tany fa misy banga misy zavatra tsy miaina any anatiny any tany amin'ny taona 720 tanoany 1528 tanoany misy tantarana lehilahy anankiray atao hoe Martin Luther de ty ranamany ty de olona tena nilafika soratra masina sy faniriana feno etaeta be izy tany anatin'ny tany afantatra n'Andriamanitra afantatra ny sitrapon'Andriamanitra teo vovonjy izy nangetahita famonjeny izy nanana fahaizana maro isan-karazana izy ary tena nianatra tena nahalala mihoatra alavitra noho iza mihoatra alavitra noho isika rehetrarehetra izay mety mpanaraka ny tokantrano any tena nahay teolojia tsisy ohatr'izany zany lehilahy zany fa zao ny zavatra nitranga tao anatin'ny tontolon'ny fiainany nga Martin Luther tsy nahita fiainana izy fa baiboly ny fatany na ny tiana nalazaina aminao anatin'izany tsy hoe malala baiboly ianao de mahazo fiainana tsy hoe mahay verset ianao de mahazo fiainana tsy hoe tazominao daholo feno verset biblika ao anatin'ny tokantranonao de manana fiainana ianao averiko aminao dinihina soratra masina reo olona reo mandinika ny soratra masina reo Israely reo mafantatra ny oronam-boky rehetrarehetra torina amin'ny isa-tsabata ny mikasika amin'ny Mosesy sy mikasika amin'ny mpaminany fa tsy mahita fiainana izy satria maninona Andriamanitra tsy miresaka aminy rehefa nanomboko Luther tena nandinika tena nandalina ary efa tena very fanavy mbola velona mihitsy zany hoe tsy hita Luther tsony zay asiana ny tenany fa tena matahotra izy isanandro tena overany amin'ny elo rehefa mandinika ny tsy fahamarinany sy ny tsy fataterahany Luther verany amin'ny elo tena nanao sakrifisy rehetrarehetra izy ny fady ny ratsy rehetrarehetra ny fady zay filany nofo rehetrarehetra nandika ny soratra masina io arak'izay tiavany arak'izay mba neritreretiny ho izy Luther sy arak'izay nampianarina azy fa tsy tonga tao anatin'ny fony Luther ny fiainana tamin'ny fotoana anankiray novangin'Andriamanitra amin'izay izy teo ampamangina ny tenin'Andriamanitra teo ampamakina ny soratra masina namadika izy ary nahita ny Romanina 9:7 tamin'izany fotoana izany de nalaza ny hoe raha teo vovonjy ianao mila mandrotsaka karazana fanomezana izay atao hoe indulgence ary io indulgence io ony fitantaran'ny olona izay miseho azo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany de rehefa mandrotsaka an'io ianao de miala any amin'ny afandiovana ny fanahinao ary de miditra any amin'ny fiainana mandrakizay aingana be ianao tsy resy lahatra tamin'izany Luther na de frera tao anatin'ny tontolo-pivavahana nisy azy ary de nitady an'Andriamanitra hoe inona ny tena fahamarinana nambaran'Andriamanitra azy amin'izay fa mifinoana no azona ny famonjena teo Andriamanitra teo Luther vo natsapa tany anatin'ny fony fa miresaka amin'ny Andriamanitra tamin'iny fotoana sy minitra ary segondra iny tonga tao anatin'ny Luther ny fiainana ary zao mihitsy ny fanambarany nga Luther tena natsapa ozy izy fa teo avo nateraka indray hitanao ny aina tsy tadidiko na 2 taona izy tamin'izany fotoana izany na 4 taona ny aina taona maro tao anatin'ny fahalalana soratra fotsiny za tena milaza aminao mihitsy ny ianao aza mety voafitaka amin'izany tsy hoe ny olona mamitaka anao fa ianao ny mamita tena aza mety voafitaka ny tenanao amin'izany fa rehefa mahafantatra soratra ianao rehefa manana soratra ianao de zay ny atao hoe fiainana tsy baiboly ny fiainana
tsia ny teny no fiainana tsy mitovy ny soratra sy ny teny azo atao ny mahay an'ity baiboly ity tsenjery azo atao zany be de be ny olona mirehare satria mahay verse amanjatony ao anatin'ny baiboly fa za tena miresaka androany fa raha tsy voarainao ny fiainana raha tsy henonao Andriamanitra miresaka any anatin'ny fonao de mijanonao fahalalana atao anatin'ny atodo fotsiny zany rehetrarehetra zany ay fe zany ny fandehany de miaino ianao na de miaino to teny paster to vary ianao de mijanonao fahalalana fotsiny zao ny tena fandehany io e zao ny tena filaza tsara marina e zao ny tena batisy e zao ny tena zao e zao ny tena zao e tena ohatr'zao ny fandehany io fanamasina io fa ozy izy Jaona manambarany amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany ihany hoe zay zavatra hitany masonay izy ny renesin'ny sofinay tsapainy ny tananay ary nijereny ny masonay nandramanay ihany koa de ny amin'ny teny fiainana eo amin'ny andininy fahatelo izy milaza zany nytorinay aminareo olona nanandrana olona miaino olona matsapa any anatiny ihany fa tsy olona mahafantatra fotsiny ny fahafantarana raha lasianabavy tsy mitondra fiainana tsy ny fahafantaranao karazana resety be de be na hainao ary ny resety ohatr'izao fanaovana milfay ohatr'izao fanaovana gâteau ohatr'izao fanaovana cupcake ohatr'izao fanaovana tsy fantatro rehetrarehetra zao tsy voky ianao rehefa mahay an'izany sa izy aminareo ny voky satria mahafantatra izy aminareo ny voky satria mahafantatra hoe zao ny fanaovana azy de atao ao anaty lafaoro 180 degré mandritra ny 5 minitra de mikarepoka tsara izy am'izay de zao de vita le fahalalana voky azy zany tena voky fantatro le izy voky ahako na eno an'izay fahalalana tsy mahavoky ny fahalalana fa inona ny mahavoky ny fidirany hanina ny anatin'ny vavanao ny fitsakotsakonao an'izany miditra ny anatin'ny ainao de mahazo aina am'izay ianao avy eo raha ahay vo mba olona matsiaro voky tsara feno tsara ny kibo afaka miasa am'izay afaka matanjaka eniko mihitsy zany hery miditra ny anatiko an'izany de tahaka zany ny ferahana amin'Andriamanitra raha lasianabavy raha vo teoria fotsiny fahalalana fotsiny tsy mahavonjy anao zany fa ianao mila maheno an' Jesosy miresaka aminao ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 10 misy tantara Marta sy Maria Marta le karazana olona manao fihetsiketsehana be de be tonga tao an-tran'izy rovavy Jesosy de inona ny zavatra mamaika Marta tonga ny mpampianatra tonga lay olona manakaja be andeha hikarakarahanao azy andeha hanao an'izao andeha hikarakaran'izao anaovako hors d'œuvre Jesosy anaovako entrée matsiro be izy anaovako an'izao izy kopakafo vidy an'izao ako anaovako spécialité tonga tao aminy Jesosy fa tsy nandray na inona na inona Marta mahafantatra zavatra be de be fotsiny izy fa tsy nandray na inona na inona izy fa Maria kosa ozy izy ny tenin'Andriamanitra de ny safidy ny anjara tsara zay tsy ho alaina aminy inona ny nataony Maria nipetraka teo atongotry ny tompo nangetaeta andray le teny fiainana andray ihinana hitsakotsako iaina le teny fiainana zany ny fanambarana zay omeko anao am'ty androandroany ity aza mijanona amin'ny teoria ianao tsisy olona sitrana raha lasianabavy eo ampamakina taratasy mpanafody marary ianao de makany dokotera de meny dokotera fanafody ty fanafody vidinao le fanafody inona nataonao sokafanao le izy alainao ny taratasy vakinao tsara prescription zao ny fihinana azy zao ny composition mamaky ianao hoay matsiaro salama zany namaky an'le taratasy mpanafody tsy mahasalama mamaky taratasy mpanafody fa inona mahasalama raisinao le fanafody ao anao izy le taratasy mpanafody ny taratasy mpanafody de manoro anao fotsiny ny fomba ihinananao an'le fanafody mba atonga an'le fanafody andaitra ny anatinao atonga le fanafody hitondra fanasitrananao anao averiko le fanambarany Jaona toko 5:7 tininareo soratra masina satria ataonareo fa ho amino anananareo fiainana mandrakizay efa ireny no manambaray kanefa izaho tsy atononareo mba hanananareo fiainana mandrakizay ny baiboly raha lasianabavy eo taratasy mpanafody ny anaran'ity ny baiboly raha lasianabavy le taratasy misy resety ny anaran'ity baiboly ty io resety fotsiny io zao ny sakafo fa iza ny tena sakafo Jesosy Kristy iza ny tena fanafody Jesosy Kristy rehefa mitory tahaka zao zahay raha vo tsy maheno an Jesosy miresaka aminao ianao blablabla ampastera fotsiny nandany very fotoana 70 minitra fotsiny ianao te-pianona toriteny fa tsisy ninona tonga ny anatinao ny afatra aminao ny tiandroandroany ity zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Amosa toko 5:1
tadiavo ho Jehova de ho velona ianareo, tadiavo a de ho velona ianareo. Fa metra-panontaniana mety hipetraka be dehibe mihitsy ahoana za mitady an'Andriamanitra amin'ny pastera. Raha taninao ny olona zany avy amin'izay ny olona miaraka amin'ny angatsy ny arina zao ny atao hoe mitady an'Andriamanitra, mila mivavaka adiny ray isan'andro, mila manaky an' Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainana, mila manao an'izao vavaka veriny zao, mila atao batisa, mila atao an'izao, mila atao an'izao, mila atao an'izao. Zavatra ranofo daholo zany resaka zany, tsy ratsy zany a, fa prescription daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny atao hoe tediavo a de ho velona ianareo, tedavo ny teniko, tedavo ny aheno ah, tedavo ny aheno ah, Jesosy eo za te andre anao, mamaky an'ity baiboly ity, Jesosy eo za te andre anao miresaka amiko, mamaky ny teny, mamaky ny fanambarana, za te andre anao miresaka amiko, rehefa mivavaka za te andre anao miresaka amiko, mangetaetanao loatra nge za zany Jesosy, ho atsika matsiaro efa nanompo ny tompo fa iny, taloha tena mirehatra, taloha tena mafana, akehitriny mirahiranirany rijarasolony ray be fotsiny hoe lasaizany inona ko fa iny fony za vao nahalalanao tsy tadidiko tsony le izy, lasa zay sisa ny hirahira. Matsiaro maina, inona ny tsy ampy ao aminao? Ny tsy ampy ao aminao de Andriamanitra miresaka aminao, tsy miresaka aminao tsony Andriamanitra. Mifona zay fahamarinana. Taloha ianao nafana, taloha ianao tena naheno fiadanana, naheno fifaliana, naheno fitsarana miresaka amin'ny Kristy. Ny aina ao anatin'ny tontolo fanompona, zao ianao maina. Inona sisa ny information misesika any anatin'ny ati-dohanao, coronavirus sisa misesika any anatin'ny lohanao. Zao ndray nisy maty, zao nisy marary, zao ny any andafy, ohatra zao ny crise, zao ty, ny information zao tontolo zao. Zany atao hoe niaby ty penara zao tontolo zao, zany sisa manisika any anatinao any. Efa maina ny any anatinao fa tsisy ninona tsony. Efa volotara torotoro ianao, efa lanjiro manetony ianao sisa. Androany amanome hevitra aminao, zao nambaran'i Jesosy Kristy tompo, mivitiana vola fotsy, volamena voadio tamin'ny afo aty amiko ianao, ary mivitiana akanjo aty amiko ianao, anafinao ny fitanjahanao, mivitana ianao fiainana aty amiko, ahoana le mividy, manory fatratra, mangala fotoana iresahana amin'ny tompo mihitsy hoe tompo, za te aheno anao amin'izay manomboka androany, za tsy te hanompo anao fe manompo fotsiny. Milaza anao izay mpanaraka an'izao afatra zao, any anaram-piangonanao tsy mitondra anao any fiainana mandrakizay. Ary ny anaram-piangonantsika tsy isy maharatsy an'izany a. Za tsy manaratsy ny fiangonana izaniza, ny anarana moa zany ny tena marina fa za fiangonana zany ma tsy zavatra ara-panahy fa ny anarana. Za tsy manaratsy ny anaram-piangonana izaniza mihitsy fa za tena milaza aminao tsy mafaky etaeta izany. Araka le lazaiko teo notisy daholo zany, taratasy mpanafody daholo zany resaka rehetrarehetra zany. Hatramin'ity baiboly taratasy ity, taratasy mpanafody ny anaran'ity, fa ny fanafody de tsisy afatsy Jesosy Kristy. Na za mitory aminao zao ary taratasy mpanafody fa Kristy miresaka any anatin'ny fonao. Sany katsahana mandrakariva, sany tedavina mandrakariva, aza mitady zay amahana ny olanao mandrakariva, de inona ny atao rehefa mitady zay amahana ny olana mandrakariva, mitady verset mifanaraka amin'izany, de iny lazaina fa tenin'Andriamanitra, de atao hoe tenin'Andriamanitra, de tsy verset. Kagabe anao hoe ohatra miterediredy ty paster ty tsy verset ho ny tenin'Andriamanitra. Ny atao hoe tenin'Andriamanitra de tsy verset. Ny verset dia soratra masina. Zay ny ambaran'i Jauna 5:39 io, tininareo soratra masina. Ary rehefa tsy hain'ny olona, rehefa tsy misy tenin'Andriamanitra ny anatin'ny olona, de verset ny aholakolany arak'izay itiavany azy. De lazainy hoe zao ozy Andriamanitra. Hitanao io, zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, soratra ihany io. Fa ny atao hoe tenin'Andriamanitra, Andriamanitra miresaka ao anatitsika. Izy nisy mpiainana, ary raha tsy nisy ary zo zavatra ary rehetrarehetra izao. Te azo fiainana ianao, te hiaina ianao, tianao hisy fiainana foana ny anatinao any, tianao velona foana ny any anatinao any, te hanompo amin'ny fanompona velona ianao. Ozy ny fanambaran'i Jesosy any amin'ny Jaona 4:4, 3:20 ngamba raha tsy diso ako. Ho avy ny andro raha vehivavy rehefa tonga ankehitriny ozy izy. Ny olona amin'izay tsy manompo any tendrombohitra tsony, any tendrombohitra tsisy fiainana. Na tendrombohitra Sina io, na tendrombohitra Ziona io ao Israela, na ao Jerosalemy, tsisy fiainana zany ao. Tsisy fiainanao. Tao daholo ny olona rehetrarehetra vavaka, tsisy fiainanao. Eo Sinai tsisy fiainana eo. Zay fanambaran'ny tenin'Andriamanitra Korintianina 2:7-9 sy ny 7. Mitondra fahafatesany reny rehetrarehetra reny, ny soratra ozy izy de mahafaty fa mifanany mahavelona. Fahaizany misy fiainana. Ho avy ny andro rehefa tonga ankehitriny ny tena mpivavaka marina, hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana amin'izay. Fa inona natao hoe fahamarinana? Jaona 4:2-4. Zao no lalana sy fahamarinana ary fiainana.
tsy misy makany am'ray raha tsy amin'ny alalako. Inona ny atao hoe fahamarinana ny dika zany? Jesosy natao hoe fahamarinana. Iza nefa Jesosy? Jaona toko voalohany, tamin'ny voalohany ny teny de tao amin'Andriamanitra, ny teny de Andriamanitra. Ny atao hoe fahamarinana de ny tenin'Andriamanitra. Manompo amin'ny fanahy sy ny tenin'Andriamanitra. Ny eo foana miodina, tsisy zavatra vaovao be zany ao anatin'io tontolo io fa araka ny fanambarana zay efa resahako teto. Fa ny ivon'ny filazantsara de tsisy afa-tsy Jesosy Kristy, ny ivon'ny Baiboly rehetra. Jesosy reny manambara hoy Jesosy, dinianareo soratra masina, zay soratra masina rehetrarehetra dinianao. Reny manambara, tsy manambara amin'ny paster tovy reny, tsy manambara anao zay mpiaino ireny hoe anao an'zao anao Andriamanitra, anao an'zao anao Andriamanitra, fa manambara ny Jesosy fiainany reny, manambara ilay tenin'Andriamanitra fiainana zay te hamangy anao, te hiasa ny amponao reny. Zany ny fanambarana zay omenantsika amin'ity andro ity. Raha tianao novelona, tadiavo Jesosy, tadiavo ny tenenany sy ny resahany. Zao resaka tenentsika zao, resaka mitondra fiainana zao, fa tsy resaka mitondra fahalalana, tsy resaka mitondra anao amin'ny sitrapono amin'ny zavatra endrikendriky ivelany zao, na amin'ny fombafomba-pivavahana, na amin'ny dinganara-pivavahana maro isan-karazany. Fa firy zay ny dinga-pivavahana vitanao e? Fa nitondra fiadanana manahoana tany anatinao zany? Fa nitondra fitsarana manahoana tany anatinao zany? Nampiala ny tebitebinao ve zany? Nampirehitra ny fonao ve zany? Nampafana ny tany anatinao ve zany? Nampatonga anao feno fifaliana sy fiadanana ve zany zavatra rehetrarehetra zany? Fa nahatonga anao ny sainao feno fotsiny, de nahatonga anao miady hevitra etseroa fotsiny. Miady hevitra amin'ny témoin de Jéhovah, miady hevitra amin'ny sabatista, miady hevitra amin'ny olona atsero. Zao ny tena izy, zao ny ambarany ihany, zao ny ambarany ihany, fa tsisy fiainana. Androany tena miresaka amintsika tsirairay avy, jereo ny tenanao. Misy fiainana avy ihany. Rehefa tsisy ny fiainana, tenenan Jesosy. Nikodemosy mba nanatona Jesosy fa tsy santeny izy ny etaetany sy ny zavatra mitrango anatin'ny fiainana. Fa ny zavatra nyteneny Nikodemosy, mpampianatra dokadokan Jesosy teo fotsiny izy. Mpampianatra fantatra fa tena ianao tena mampianatra ny olona araka ny fahamarinana sy sisa rehetrarehetra. Avabe valitenin Jesosy zao lazaiko anao Nikodemosy, raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra. Ohatran'le mampatsiaro an'le fomba fitenitsika, inona ny dira vitsika amin'ny pétrole, vitsika ny resahan'ny Nikodemosy, pétrole resahan'i Jesosy. Fa Jesosy mahafantatra ny taopon'i Nikodemosy, fa misy banga ao. Fa Nikodemosy tsy nitady an Jesosy azony fiainana. Ao ataon'ny olona ahoana verina ny ekibony reniny ray raha ohatra ka efa lehibe izy. Lasy Nikodemosy nody fotsiny. Tsy sikotra izy ny alala Jesosy a. Za teo velona anie. Jesosy zange maty any anatiko any. Maina nge a Jesosy. Sakalady nge a Jesosy isaka sabata moa zany Nikodemosy. Isaka sabata nge a Jesosy makany am-piangonana, makany an-sinagogy. Mampianatra isa-sabata velarina foana ny oronam-boky fa tena tsaroko Jesosy izy. Za mahita anao mitory eo, za mahita mpianatra eo, za mahita anao feno fifaliana, za mahita tsy mba nanako zany zavatra. Androany raha lasaina bavy, dinio ny tenanao. Rehefa hitanao ny tenanao fa tsy misy fiainana, manatona an Jesosy fiainana. Raha hitanao ny tenanao fa taloha ianao nisy fiainana, zao ianao maimaina, manatona an Jesosy fiainana. Mitedava amin'ny resahany zatianana fiainana. Tiako iresahanao. Ozy ako teo hoe manomboka androany rehefa mamaky Baiboly, aza mamaky fe mamaky fotsiny. Aza mamaky fe mamaky de atao dingana ara-pivavahana fotsiny ty rehetrarehetra ty. Navita Genesis aza hiditra Exodus aza io. De hiditra Leviticus a, de amaky Nomeria, de amaky Deuteronomia, de mamaky tantarany Davida Samuela voalohany. Na mafinaritra kosa. Mamaky tantarany fanjakany Davida ndray ako amin'ny Samuela faharoa. Ah, tena mety azao. Fa fatesana daholo zany. Tedava de ho velona ianareo. Amosa 5:4. Dikany atao hoe mitady an'Andriamanitra de mitady iaino azy. Tsy amin'ity sofiny ity fa ao anatin'ny fo. Fa angeo a Jesosy. Miresahany anatiko any. Isa-minitra isa-tsegondry tedavo zany. Zany nataony Zakaiosy. Zany nge etsika nataony Zakaiosy ny anikazo iny. Nange tahita zay Jesosy izy. Tahita zay Jesosy izy. Fa saingy foy loatra izy. Nangetaheta fantatra an'Andriamanitra ny olona tao amin'ny asan'ny apôstôly. Tena ngila tsofiny izy de nyaino izy de namanga ny fony Andriamanitra. Nietry ireo olona ireo, nanao tsinitsinina mihitsy izy, marina fa jiosy izahay, marina fa Israely izahay. Fa zay te hiaino ny fanambarany ty lehilahy tsy nandihy fianarany ty, Petera nge tsy nandihy fianarany. Tsy malala zay bisy-bahany akory, fa tonga teo anatrehany Sinedrio ny Petera, nitsinitsy ny avany ralahy. Inona koa zay ianareo? Olona tsy nandihy fianarana, tsy mahalala zay resaka Andriamanitra akory. Ko zay no ampianarinareo an'izany. Tonga teo anatrehany fariseo sy ny mpanorandalàna le lela jambo,
nositraniny jesosy inona koa zay lahy mpanotatra ny kibondreniny lahy nefa le lelajamba mitory ny teny mitory an' jesosy kristy mpanasitrana tory an' jesosy kristy nitondra fiainana tao aminy zay ny afatritsika am'ty andron'io itya miaino azy a de hovelona ianao velona ny any anatinao any raha misy marary raha misy zavatra be deaibe mety mianjady eo anatin'ny fiainatsika manombo mitady an'i kristy iresaka aminy nisy tsilo nalefa ozy izy ny apôstôly paoly tamin'ny nofoko nisy iraky satana ny raha namelo ny nofoko intelo nangatako an'izany tamin'ny tompo fa zao ny teniny tamiko ampoanao fahasoavako fa ny heriko de tanterana ny falimena nandre an' jesosy sy ny resaky paoly ao anatin'ny fo zany a tsy resaka sofiny zany a fa resaka famankinany anatin'ny fo any zany a ampoanao fahasoavako fa ny heriko tanterana ny falimena rehefa naheno an' jesosy sy ny resaka tamin'ny apôstôly paoly velona ny apôstôly paoly ahoana fanambarany noho ny aveo Korintiana faharotoko faharoambifolo manomboka amin'ny andininy fafito ka hatrany amin'ny andininy fafolo ano any raha tsy diso ana faraky ambin'ny folo koa dia sitrako izy izy paoly ny alemy sitrako ny iaina n'izao zavatra rehetrarehetra zao satria ny fahalemeko no eriko inona ny dia zay tonga tao anatin'ny paoly lay fiainana ny teny zay ambara aminareo androany fa nasy fiainana jaona sisy toko fahenina andininy fatelo ambin'polo raha tsy diso androany ny zavatra zay toriko aminao jesosy teny fiainana tsy taratasy tsy horonam-boky tsy baiboly tsy notisy mpanafody tsy recette de cuisine fa lay sakafo mahavelona lay fanafody manasitrana miaino azy amin'ny fotoana rehetrarehetra miaino azy jesosy io marary azao fa mihoatra lavitra no fanasitranana te hiaino anao te andre anao te aheno anao ikasika any foko te aheno anao ikasika any momba ako rehetrarehetra jesosy io tsy manamboly izahay tompo mihoatra lavitra noho ny vahaolana arabola te aheno anao inona ny fanambarahanao matsiaro mainany any anatiko any jesosy te aheno anao inona ny fanambarahanao sa ny vavaka tao de ho hitanao fa velona ianao na tsisy volary ho hitanao fa velona ianao na mbola eo ary ny aretina ary hoeninao ihany koa mety tonga de fanambarana fanasitranana no hoeninao anatin'izany manomboka maheno ianao ny fanasitranana ny fanambarana fotsiny anteny fotsiny teny enge de sitrana le olona manaiky aho izy madiovy anareo sitrana teo eo ny boka zany inge no herin'ny teny zany inge ny herin'ny jesosy miasa ao anaty io fa rehefa tsy heninao zany religion foana ny andehananao mety mahita miracle ianao fa religion azo atao zany so heverinao fa tsy azo atao zany finoana botolo be fotsiny rehefa mino ianao de hitanao voninahitr'Andriamanitra koa fa rehefa mandre ny fanambaran'Andriamanitra ianao de misy fiainana tafiditra any anatinao any mety mandray fanasitranana ianao avy eo fa tsy fanasitranana ny tena fifalianao fa le fiainana tafiditra any anatinao any zay ny afatra ifampizarantsika somary lavalava kely amin'ity andron'io ity fa mino fa nafanao nandray zavatra anio dia mifarany ety ankoa fotoanatsika raha misy manana fanontaniana aza atao eny amin'ny commentaire zany aza alefa SMS zany fa soraty MP message privé na afaka miantso antarby ihany koa ianao amin'ny laharatarby izay efa misoratra eto ambany eto mampahery anao na izany zany any anatin'ny commentaire j'aime partage sisa rehetra satria reny etsika ataonao ireny dia mahatonga ny avatsika ny olona manodidina anao mahita ny zavatra ifampizarantsika eto amin'izao pejy izao ho atsika mpanaraka amin'ny pejy raha ohatra mbola tsy ny j'aime ianao midira ao amin'ny pejy misy sarina menakavy kely vao miditra eo amin'ny pejy pasteur Tova ianao de pitsirinao misy j'aime eo ambanin'io sarina menakavy io dia afaka mahita ny afatra rehetrarehetra zay mivoaka ianao raha ohatra ka mpanaraka ny YouTube ihany koa ianao dia eo ambanin' zao vidéo zao ndray eo ambany io misy soratra hoe s'abonner pitsirinao io dia andefasany YouTube message ianao isaky ny mamoaka vidéo tahaka zao isika isaky laditsika mamoaka vidéo toriteny feno ary isaky larobitsika mamoaka ny émission spéciale na ny vidéo toriteny fo ihany koa izany mametraka amin'ny veloma mandra-piona mandra-pitafa mandra-piresaka samy tahiny tompo daholo raha misy tsy salama mino izay fa miasany anatinao Kristy amin'ny alalan'ny fanambarany manasitrana atsika tsirairay avy raha misy miady ao anatin'ny fahasahiranana zay mino fa hitondra ny fahasoavany rehetrarehetra ao anatin'ny fiainanao ny tompo aromeny anao maimaimpona zany rehetrarehetra zany samy tahiny tompo daholo veloma tompoko